Anio alahady fa 7 Mey 2024 alahady fa 5 manaraka ny Paska izay hibanjinantsika ny lohahevitra hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny Salamo. Salamo 5:30 andininy 1 ka hatramin'ny 5. Raha efa izany dia ataontsika ny hira 70 ary isy vavaka vao hipetraka isika. Ndeha ary hitsangana isika rehetra hidera sy hanome voninahitra ny Tompo amin'ny alalan'ny Salamo manao hoe: hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolonao masinao, ka hidera ny anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fasahianao ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa handreny tenin'ny vavanao izy. Eny hihira ny amin'ny lalan'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitry Jehovah. Amen. Iaraka hivavaka isika Tompoko. Ry Tompo Andriamanitra tianay eo, endreny hafalianay fa hatrapa-monjena izahay, velonaina afaka midera sy manome voninahitra ny anaranao. Mideranao izahay Andriamanitra fa tsara ianao, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra be famindrampo sady be faharipo aminay ianao. Andriamanitra mpanody izahay eo anatrehanao, mamindrafo aminay araka ny fahasoavanao, vonoa ny fahadisoanay, sasao madio amin'ny rahan'i Jesosy Kristy zanakao izahay mba ho afa-keloko. Diovy izahay Tompo mba ho afa-pahotana. Tompo, apetraka feno ampelantananao izao fotoana izao, raisy Tompo mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Raha maky sy iain'ny teninao izahay dia mangataka indrindra ny fanahinao masina hirotsaka ty anatinay tsirairay avy. Tefeo ny fonay mba ho tany lonaka hitoeran'ny teninao. Ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao Tompo dia tafio ny herinao, ka izay rehetra ambarany dia hitondra soa ho an'ny tena sy ny fanahinay. Mitenena Tompo fa vonin-kiainanao izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no ametrahana izany vavaka izany. Amen. Hamaky ny tenin'Andriamanitra isika araka izay voalahatra ao amin'ny fanekena taloha, Genesis 1:7 andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:7. Epistily nosoratan'i Paul ho an'ny Romanina 5 raisina amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny 5, ary faranana amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy nosoratan'i Marka 7:12 andininy 7 ka hatramin'ny 1:10. Genesis 1:7 raisina amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:7. Ny teny rehetra izay ho vakiana dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany, dia hoy Farao tamin'ny mpanompony: hahita lehilahy tahaka io izay manana fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa Farao tamin'ny Josefa: satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra.
ny seza fiandrianana ihany no ahalehibeany noho ny anao. Ary indray Farao tamin'i Josefa: indro efa nanendry anao hanapaka ny tanin'ny Egipta rehetra aho, dia nesoron'ny Farao ny peratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, dia nampitafiany rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony, dia nampitaingeniny tao anatin'ny kalesy faharoa izy. Ary ny vahoaka niantso teo anoloany nanao hoe: mandole ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Ary hoy Farao tamin'i Josefa: izao ny Farao, ary raha tsy ny teninao dia tsy hisy olona netsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary nataon'ny Farao hoe Zafenata Paneany ho anaran'i Josefa, dia nomeny azy Asenata zanaka vavin'ny Potifera mpisorona tahoana ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety any tany Egipta, ary efa 30 taona Josefa raha niseho teo anatrehan'ny Farao mpanjakan'ny Egipta, dia niala teo anatrehan'ny Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egipta rehetra. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina araka ny epistily ho an'ny Romanina 5 raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 1. Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana ny amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantantsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Eo am-pitsanganana no hamakitsika ny filazantsara araka amin'ny Marka 7:12 raisina amin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Fa mitandremy ianareo fa atolotra amin'ny sinediona sy okapohana ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amika ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha, koa raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza manara teo izay holazainareo, fa izay teny omenanareo amin'izany oro izany no holazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsika rehetra rehefa malala tratry alahady fa 5 manaraka ny pasaka ity. Raha ao anatin'ny fandaharana dia alahady natokana hitrotrona mbavaka ny sampana lehilahy kristianina isika. Saingy nohony tsy fahafahantsika miara-mivavaka any am-piangonana dia aty atokantrano sika no miombona tahaka izao dia mahatsara mivavaka tsika izany ny sampana lehilahy kristianina ry havako. Dia manona fidanan'i Jesosy amintsika mianakavy any atokantrano any. Eo mpanarahana izao ho fotoam-pivavahana hifandaminantsika izao. Ny perikiopa izay anakirantsika ny toriteny dia ny taratasy ny soatan'i Paoly ho an'ny Romanina 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 izay novakiny ny mpanompo vavin'Andriamanitra teo ry havako. Ity Romanina 5 ity dia miresaka fampianaram-pinoana
Ary ny anankiray amin'izy io raha dia miresaka momba ny ataontsika hoe fahotana ifandovana. Ny protestanta tsy dia tena miresaka loatra nylay ataontsika hoe fahotana ifandovana, fa ny avana katolika indrindra moa fiangonana tamin'ny vanim-potoanan'ny antenatenany dia miresaka ny ataontsika hoe fahotana ifandovana. Ny andininy faharoapolo folo dia miresaka an'izany fahotana ifandovana izany, manao hoe tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka natratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Izany hoe ny ota dia tena makivaky ny tantara, ny ota dia namakivaky ny tantaran'ny olombelona, ary ny ota dia nahatratra ny olona rehetra. Fampianarana antsika ity Romanina toko 15 ity, ary ny finoana mazava ho azy dia zavatra iainana, zavatra ampiarina, ary zavatra nataon'Andriamanitra ho azon'ny olona tanterahana amin'ny fifandraisana aminy. Eto dia misy fampianarana mazava tsara ny voalohany ka hatramin'ny 15 izay miresaka manokana ny fiainam-panahin'ny mpino, ny toe-panahin'ny mpino, ny fiainam-panahin'ny mpino, izay inon'ny mpino manoloana ny fijohona vavolombelona, na ataontsika hoe manoloana zany fiainana fandalovana izany. Dia misy zavatra roa telo ara izay ataontsika hoe hery izay mampietsika na mampiaina ny fiainam-panahin'ny mpino, ka mahatonga azy manana fitiavana, mahatonga azy mahatsiaro ny asan'ny fanahy masina. Dia io asan'ny fanahy masina io ara izay resahan'ny Paoly amin'ny andininy 15 dia misy marika hamantarana azy. Ny asan'ny fanahy masina rehefa miaina amin'ny olona, ny fanahy masina rehefa toetra amin'ny olona, rehefa miasa amin'ny olona, dia misy toetra izay hoentiny io fanahy masina io. Ary eto amin'ity perikopana antsika ity dia misy lafin-javatra vitsivitsy izay mifampitohitohy ateraky ny asan'ny fanahy masina. Ny ataontsika hoe ny mpianatra tany an-dakilasy dia nianatra ny ataontsika hoe philosophie en science, izay keranao an'izany ny ankabeazan'ny mpianatra. Ary dia eto Paoly dia azo lazaina hoe mpianatra manazava izany toe-tsaina izany, tsy ny philosophie en science loatra nampianarin'ny Paoly, fa ilay toe-tsaina izay fantatsika loatra ny tiana teneny. Ny philosophie en science izay nampianarantsika dia hoe ny zavatra rehetra dia misy antony sy vokany, eo manomboka ny ataontsika hoe toe-tsaina siantifika. Ny toe-tsaina siantifika izay fototsy ny ataontsika hoe ny andavanandrontsika dia hoe ny zavatra rehetra dia misy antony, ary ny antony rehetra dia miteraka vokatra. Ary eto dia tsisy hafan'izay mihitsy ilay fiasan'ny fanahy masina ho Paoly. Ny asan'ny fanahy masina dia misy antony, ary ny asan'ny fanahy masina dia misy vokatra. Alahatra ny Paoly tsara izay antony sy vokany ny asan'ny fanahy masina izay. Hoy izy amin'ny andininy fahatelo, izy manao tsika hoe, hoy izy manao hoe ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana, fa ny fahoriana dia miteraka faharetana, ny faharetana miteraka fahatsara-panahy, ary ny fahatsara-panahy miteraka fanantenana. Hoy tsika manao hoe misy antony sy vokany avokoa ny zavatra rehetra. Dia eto ary ampifamatoron'ny Paoly tsara raha mampanao fampianaram-ponina amintsika izy zany amin'ny Romanina toko 15 ity, ary tia hampatsiaro antsika fa ny fanahy masina rehefa miasa ao amintsika dia misy antony ary misy vokany. Dia izy manao hoe ny voalohany amin'ny asan'ny fanahy masina raha lahatra amin'ny antony sy vokany dia izao izy manao hoe ny fanahy masina dia mahatonga antsika manaiky na dia ny fahoriana aza. Izy manao hoe ny ekentsika fa ny fahoriana dia misy dikany. Ny fahoriana izay lalovantsika dia misy dikany. Raha oviana ny fahoriana no misy dikany. Misy dikany ny fahoriana rehefa averan'Andriamanitra handalo. Misy dikany ny fahoriana rehefa fahoriana nataon'Andriamanitra hitaiza. Misy dikany le fahoriana rehefa entiny eo amin'ny hazo-pijalian'i Kristy. Io no tenenin'ny Paoly ery ambony ery izy manao hoe ko amin'izany satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy ny fahoriana rehetra akory no miteraka vokatra
mahafinaritra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Misy ny fahoriana tena vokatry ny eritreretran'olombelona, vokatry ny ataontsika hoe etraketraky ny hafa, fa ny fahoriana zay ambaran'ny Paoly atao anatin'ny fampianaram-ponony ity, fa fahoriana mahasoa zay na ilazana azy, dia fahoriana zay noentin'ny mpanompon'Andriamanitra atao amin'ny azy fijalian'i Kristy ka nanjary le soa, na fahoriana zay navelan'Andriamanitra handalo amin'ny fiainany ka nanjary ho nanefy azy. Ny olona zany dia zao Paoly eto raha miresaka ny antony sy vokany izy, tsy ny fahoriana koly ny zava-dehibe, fa ny fananan'ny olona any Kristy sy ny fananan'ny olona ny finoana any Kristy. Ao anatin'io fananan'ny olona finoana any Kristy io no hijerena ny fahoriana zay lalovana. Ka rehefa mijery ilay fahoriana amin'ny alalan'ny finoana ianao, dia manjary manefy sy mitaiza ilay fahoriana. Ny kristianina koa rehefa koa malala tsy hoe kristianina maniry ny fahoriana, maniry zava-tsarotra, tsy izany ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra momba ny fiainantsika raha dia fiadanana. Fa raha toa ka mandalo fahoriana isika dia tsy voatery mihitsy zany hoe zavatra irinana tahaka tsisy an'izany. Tsy misy olona maniry ararina, maniry lofaty, na maniry ravafananana, na maniry fitahan'ny olona, na maniry ho ambakain'ny olona. Tsy izany ny fiainan'ny mpino. Fa ny fiainan'ny mpino dia nalamin'Andriamanitra handalo amin'ny fiadanana. Fa zao nefa ny zavatra mitranga, ampianaran'ny tompo tsara ny mpino, fa mbola eto ambonin'ny tany fandalovana izy. Ary eto ambonin'ity tany ity dia zao misy zavatra maro samihafa zay mety mitranga sy lalovana, ny eritreritran'ilay ratsy, ny etraketraky Satana, ny etraketraky ny miaramilan'ny Satana, izay mety mahatonga fahoriana. Zay no natonga ny tompo ny teny hoe mijery ahy amin'ny finoana ianareo i Jesosy, dia izao tsarovy fa ty amin'izao tontolo izao nareo dia ahita fahoriana. Fa matoky io ilay tenen'ny ambony rimana hoe no amarinina tamin'ny finoana, matoky fa Jesosy efa naresy izao tontolo izao. Rehefa koa malala eto zany dia ampianarin'ny Paoly isika ahatsiaro hoe raha ao anatin'ny fahoriana zany isika, kanefa raha ao anatin'ny fahoriana isika ka mitoetra tsara amin'ny finoana, dia lay fahoriana resahany eo tsy voatery tsika malagasy no teny mandrakarivo ny rehefa fahoriana dia misy maty zay, fa tsy dia le hoe misy maty loatra ny resahan'ny Paoly eo, tsy zay loatra, fa lay tebiteby, lay tahotra, lay orooro, lay zavatsarotra lalovana, lay fizahn-toetra, ireny rehetra ireny hoe Paoly. Dia zao rehefa jerenao amin'ny finoana izy io amin'ny alalan'i Jesosy, dia izao manjary mitaiza izy. Dia io teneniny amin'ny andininy fahatelo manao hoe ary tsy izany ihany, fa aoka hifaly amin'ny fahoriana arysika. Rehefa koa malala aoka hifaly amin'ny fahoriana arysika. Ary io tsy Paoly ihany manazava an'io, Petera manazava an'io, tatsika ny tatasony Petera manao hoe mifalia ary ianareo raha mandalo zava-tsarotra, mifalia ary ianareo anatin'ny fahoriana, satria maridrefy ahafantarana ny finoanareo, ny faharetanareo amin'ny fahoriana. Ohatry manao hoe inona ary no toe-panahintsika eto amin'ity solomaso iainantsika eto ambonin'ny tany, solomaso ny finoana, dia izao mety mandalo zava-tsarotra isika. Ary raha mandalo zava-tsarotra dia inona ny toetra? Faly ao amin'ny tompo mandrakariva. Tsy hanana n'izao tontolo izao zany. Izao tontolo izao mandositra fa raha mbola misy azo ny ialana ny zava-tsarotra dia ialana. Ny kristianina tsy hoe mitady zava-tsarotra, fa ny kristianina faly satria manan'Andriamanitra mandresy, manana Jesosy mandresy ao anatin'ny zava-tsarotra, ka tsy ny zava-tsarotra ny tompony teny farany fa Jesosy. Dia hoy Paoly manao hoe io fahoriana hoentinao amin'ny azo fijalian'i Jesosy io, i zava-tsarotra lalovano mafy io, ianao mahafantatra an'izany eo am-pianonan'ny toriteny, ny azo zao zava-tsarotra tena lalovako mihitsy. Fantatrao zany eo am-pitoerana eo, fantatrao zany eo am-pianon'izao, ny azo tompo zao tena zava-tsarotra lalovako mihitsy, mampangiry firy ahy mihitsy zany, makarary ny foko mihitsy zany, makarary ny aiko mihitsy zany. Dia hoy ny tompo manao hoe raha io zava-tsarotra io no entinao amin'ny azo fijalian'i Kristy, mpanjinona ao amin'ny alalan'ny finoana, dia izao io zava-tsarotra io dia mahatonga faharetana, mahatonga faharetana. Nisy manampaisana anankiray
britanika izy io teny amin'ny tondato 20 dia rehefa nampianatra izy momba ny atao hoe faharetana dia ny sarina laina dia sarina amboa anankiray, sarina amboa dia nasiny saosisy mifatotra eo amin'ny vavan'ilay amboa. Azo masalatsaina amin'izany ny dikany hoe ho tafaraka ve ny amboa sy ny saosisy ka ho tafapetraka eo amin'ny vavan'io eo amin'ny vavan'io amboa io saosisy io. Zavatra sarotra nietreritra n'izany fa nanazavany azy dia nanoariny amin'izany manao hoe io amboa io aza rehefa voataiza dia zao tsy nohaniny ilay saosisy mipetraka eo amin'ny vavany raha tsy tamin'ny ora efa mahazatra azy fanotezana azy fahinanana. Ohatsika manao hoe ny faharetana ny fahoriana dia mahatonga faharetana. Ny fahoriana zany raha ohatra ka jerena hoe inona no antony kay mahatonga ny tompo mamela antsika ao anatina zavatsarotra. Inona no antony? Dia Paoly manao hoe anankiray amin'iny fitezana iny ahatonga antsika anana faharetana. Tsy mora ndray le maharitra, ary indrindra isika izay tratry ny ataontsika hoe taonjato faraika amin'ny roapolo efa voavolavola ny hafainganam-pandeha taloha raha ohatra ka tamin'ny andro ohatry Petera dia zavatra anankiray atao herinandro, zavatra anankiray atao rotaona. Alefasalatsaina hoe Jesosy miala avy any Galily mandrapatonga aty Jerosalema 4 volana 4 taona nanaovany azy. Fa itsika amin'izao toetrandro zao vokatry ny hafainganam-pandeha antsika, vokatry ny fitaovana ampiasaintsika dia ao anatin'ny ray andro tsika mietrehitra zavatra efatra enina indray atao. Hany ka tsara izay amin'ny lafitra anankiray fa izao maika isika, lasa olona maika lava, izay ny taonjato faraika amin'ny roapolo, olona maika lava, olona tsy maharitra. Azany hoe faharetana zany dia zavatra tsy nanapiaza, tsy ao anatin'ny fahendrena hitantsika davanandro intsony, tsy maharitra intsony ny olona. Noho ny toe-javatra maro samihafa dia tsy maharitra ny olona, tsy manam-paharetana ny olona, ary hitantsika amin'ny sehatra maro samihafa zany, azary olana mihitsy azy zany. Any am-piasana tsy manam-paharetana ny olona, zany olana zany na dia eo amin'ny lafin'ny fitezana azy, na eo amin'ny lafin'ny hoe fitezana tanora azy, dia olana zany tsy manam-paharetana ny ankizy. Atao hoe mba miandry amin'ny fotoana ohatran'izao izay vao manao zavatra ohatran'izao tsy manam-paharetana zany ny tanora. Miaka ina moa tokony andrasana an'izany ho atao ihany io, na koa izorana ihany io dia dinganina daholo ty zavatra maro samihafa rehetra ty dia dinganina na maika na tahaka zany. Na eo amin'ny sehatry ny asa ara dia ataovy hoe mahazatra ny tany amin'ny 20 taona lasa 30 taona lasa ny ray aman-dreny dia mandeha tsikelikely, asa atao hoe miakatra tsikelikely amin'ny asa, manana faharetana. Fa zao tsy manam-paharetana ny olona. Misy olona vetivety dia saky ny andingana ny 3 ny 5 ny zanatohatra 3 ny zanatohatra 5 maika. Ary misy ana fotoana na itsika mampiana-janaka ndraindray dia fifaliana ho antsika ry manao hoe ny zanako classe de seconde dia afaka baccalauréat, dia ny zanako dia classe de 3e misy dia efa afaka tsy fantako dia nandingana ny 3e misy tonga dia tsy hoe ratsy akory zany, fa hitarafana ny toe-tsaina sy ny toe-panahintsika ankehitriny hoe mila hana faharetana, mila misy zavatra mandeha tsikelikely. Ny isaky ny zanatohatra lalovanao dia misy fahendrena, misy fahalalana, misy zavatra raisinao. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto mitemanao io nge faharetan'io. Ary izay ray mahatonga ny olona tsy mahazaka dona satria nandingana zanatohatra be dia tsy mahazaka dona satria tsy nahazo ilay fahendrena, tsy nahazo ilay fanefena no lalovana isaky ny zanatohatra tokony no lalovana. Fa maika dia mianjera ary tsy maharitra. Atoka jerena amin'ny lafiny ataontsika hoe amin'ny lafin'ny filozofia tsotra fotsiny fa tsy baiboly ny resantsika dia izao ny fahendrena ny faharetana dia mifamatotra amin'ny zavatra andrasana. Raha toka amin'ny ataontsika hoe mamaky ny hoe inona ntsony hoe fahendrena faharetana amin'ny lafin'ny filozofia ianao dia tsotra be ny fanazavana azy. Ny faharetana dia ilay toetra manokana anananao eo am-piandrasana
ilay zavatra tianao ho azo. Zany hoe misy zavatra andrasana zany. Fa mihoatra noho zany ho Paoly, tsy hoe misy zavatra andrasana mihitsy, tsy hoe lay faharetana, tsy hoe fiandrasana, fa tena fiaretana mihitsy ary ny zavatra lazaina eto. Tsy resaka fotoana fa tena hoe misy zavatra ekenao dia mahatonga anao maharitra, satria manana fanantenana ianao fa ao ambadiky izay dia misy zavatra omenanao. Ko malala hotsika manao hoe eto dia zava-dehibe ny antsoina hoe faharetana. Ary faharetana dia izay ananan'ny mpino dia reto zavatra roa reto misedra ny fotoana izy. Rehefa manam-paharetana ianao dia resinao zany ilay fotoana. Ny olona ianao zany mieritreritra manao hoe za maharitra satria fantatro fa afaka 10 taona dia izao, fantatro fa rehefa miala etỳ dia izao, dia resinao ilay fotoana. Ny olona manam-paharetana sy olona miaritra ao amin'ny tompo dia olona mandresy izay fotoana izay izy, ary mandiga n'izay fotoana izay, izay manam-pifaliana. Tsy hoe mandresy ny fotoana ihany izy fa mandresy koa ny fangiry firiany. Tsy ny olona rehetra kory no afaka mandresy ny fotoana io, tsy ny olona rehetra no afaka mandresy ny fangiry firiany io. Dia izay mahatonga Paoly miteny manao hoe ny olona moa ny olona manana fanahy masina. Mametrahary fanontaniana riavako. Ianao dia fantatrao fa manana zavatra iaretana, misy zavatra tena iaretanao noho ny fahoriana, dia izao ary hoy Paoly eto manao hoe zany fahoriana zany dia zany fahoriana zany dia ekeo hoe sekoly hitaizana ny faharetanao. Fa ny fahatelo Paoly dia izao manazava ihany izy, rehefa misy zavatraritra lalovanao ka entinao amin'i Jesosy io, entinao amin'ny alalan'ny finoana io, dia izao ekeo fa mitaiza mahatonga anao manana faharetana io, ary dia izao mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, mahatonga fahalemem-panahy zay ary ny tena madinika azy. Ny olona matetika rehefa any amin'ireny ataontsika hoe toeram-piasana ireny ianao, dia hitanao mihitsy any hoe misy olona ohatra hitanao anaty fiavana toeram-piasana izay mety tsara fanahy, fa misy ratsy fanahy amin'ny lafiny moraly resahantsika io. Dia rehefa miresaka amin'ireny olona ataontsika hoe manana tsara-panahy ianao dia mandrakariva izy ireny rehefa metrahanao fanontaniana dia izao hotsika manao hoe humain be iny olona iny. Dia efa ahoana ny humain be izy? Tsara-panahy be izy satria nahoana? Zany hoe ny ataontsika izay toetra izay dia izao manao hoe olona izay nainiaino izy. Ny dika zany dia izao hoe olona izay takany ilay olanao, takany ilay fangiry firianao. Matoa ny olona manana zany toetra mangiry firy, manaiky fangiry firiana, ka manjary manana fahatsara-panahy voazahatoetra dia satria nanam-paharetana izy. Mandrakariva ny olona nandalo zavatsarotra raha tsy nanimba ny sainy ilay zavatsarotra, raha tsy ilay zavatsarotra ka tsy nanimba ny sainy ka nanjary mpamaly faty izy. Satria misy olona manao hoe za indray aloha dia niaritra mihitsy avy nahazo nyity diplômako ity jaly mihitsy ary no zany, dia za indray dia tsy anaiky fa dia aotra faingidimy dolo aloha meko anareo fa za iny zay le tsika hoe nanjary tsy niraisy no fanefena azy ilay zavatsarotra nalovany. Ary tsy nentiny toy ny azo fijalian'i Kristy, tsy mpindro zany. Fa raha ohatra ka tena mitoetra amin'ny finoana ny olona ka ilay zavatsarotra nalovany tena nanefiny sainy ary takany tsara, dia izao manana fahalemem-panahy voazahatoetra izy. Zany hoe tsy fahalemem-panahy fa fahalemem-panahy, fa fahalemem-panahy mahatakatra ny fahorian'ny olona. Dia manjary olona malemy fanahy izy dia miteny manao hoe zao zavatra nalovanao izao efa nalovako, dia mahireza. Zao zavatsarotra nalovanao izao nandalo an'izao na tsy nandalo an'izao raha zao takatra zao zavatra nalovanao izao satria efa nandalo an'io. Ny ataontsika manao hoe ny fahalemem-panahy zany amin'ny Paoly dia izao tsy tonga ho azy akory. Ny fahalemem-panahy tsy tonga ho azy fa fanomezana omen'Andriamanitra ny olona vokatry ny fitezana sy ny asan'ny fanahy masina. Raha ohatra zany ka ao anatin'ny fiainana kristianina isika dia tokony ho mandeha ho azy ao anatintsika rehefa manana ny fanahy masina isika ny fahalemem-panahy ka mahatonga antsika ho tenenina amin'ny fomba fiteny andavanandro atao hoe zay mahazatra anareo humain, izany hoe olona manana fitserana manokana ny olona tia olona mangiry firy eo anatrehan'ny fangiry firen'ny olona, miara-mitomany amin'ny olona,
fa tsy karazan'olona ataontsika hoe mpanesona, mpandatsana, izay tsy zay ny toetra ny fiarahamonina. Tsaroko voatsera reny mpianakaviana anankiray manao eo amin'iny analakely iny, dia amin'ny librairie mixte taloha iny, dia voatsela sotomin'ny olona ny rojon'ilay ramatoa poto zay, dia lasa lay sitona an'ilay lojo poto zay mihitsy, dia poto zay, dia tsy hita lay sitona azy. Dia asa koa zay nahazo na ahoana moa le ramatoa, fa ohatran'ny varilana ramatoa tsy nahatsoantso, fa efa lasa lavidavitra le olona, efa zany hoe tsy nisy nahita ny sitonany le zazalahy lay rojo, fa le ramatoa efa lasa kelikely koroboka be, fa ahoana te lasan'le olona toa ny rojoko, te lasan'le olona ny rojo, dia efa ahoana, dia tsy hitako tso, dia lasa fa rehefa lasa kelikely dia misy olona mena zany zany tao manao hoe volamena ka le rojo, le olona anankiray rampanontaniana, le mpianakaviana anankiray volamena ka, dia mampalahelo ianao ozy le ramatoa, dia lasa volangandigana izy no sendra eo aloha io zany mifanena amiko ndreko teneniny, dia manao hoe onenao koa ny ramatoa koa adala volamena ka entina mandeha ty, zany hoe mety zay mandrakariva ny fetitsika le avako malala hoe lay olona efa very volamena ny tsara itsika adala, lasa manome rariny ray tsika lay mpangalatra hoe volamena ho entiny ety, ka iza zany no entiny volamena, mety adino ange le izy, misy lafitsahatra maro samy hafa ange, ny teny efa lehibe tsy mahatsiaro an'izany, fa lasa ray miteny ray tsika manao hoe volamena ho entiny ety, lasa tsy manana fitserana. Ary nandray ara dia mety ho zany mihitsy na amin'ny telefona le olona dia miteka voasitony olona ny telefona dia avy atrany dia tsika manao hoe telefona koa kavoakavoaka ohatran'indray, tsy azo tsika sairatsena fa mety miandry antso maika izy ny antony namoany azy, mety hoe atsoy fa rehefa miantso anao dia misy antony, mety antony ara-pahasalamana na antony arakasa, fa lay fitsarana meloha avy atrany, lay fiarahamonina masika, lay fiarahamonina tsy miandry adray ohatry manome rariny ny mpangalatra indray sanatria hoe ohatry mandeha ho azy amintsika ny hoe vola misy rehefa mipotra telefona dia misy mangalatra no zany dia tsy tokony aseho zany, lasa lay mpangalatra zay mahazo rariny sanatria na koa ohatra miteny hoe tsy fantatro ohatra hoe amin'ny hariva dia tena tsy voahitoko le varavarakeliko, dia tena misy olona niditra atao, dia mitentsika aminy hoe inareo koa dalàna fa maninona tsy hidina ny varavarankely, fa nahoana moa tsy maintsy hidiny ny varavarankely any ambonindriana na miteny moa tena adiniko teo najaniko teo tokotany teo le lamba fa dia nisy nangarara daholo le lamba, dia zao no tenen'ny olona manao hoe nenareo koa lambako avy ajanonao tokotany, ka ajanonao tokotany izy fa ny antony dia zao mety mila onaovany rapitsona izy dia mba tia nomainy ny sinisiny ohatr' zany, fa tsy hoe tsy fahatakarany an'izany, fa itsika lay fahasia lay fiarahamonina mihitsy. Ary eo mipetrehitra hoe ao amin'ilay fiarahamonina ve le fanasa tsy ao amin'ilay fiarahamonina, fa ahoana ilay fiarahamonina no fiarahamonina masika tsy mitsetra, mitsara, manameloka, mambotry, manambaka, ary raha fiarahamonina zany indray miambanitsika izy ometsika rary afako malala eto Paoly dia manazava fa ny mpino dia tokony manana fahatsara-panahy, ary tsy fahatsara-panahy nateraky ny fanabeazana moral loatra io, fa fahatsara-panahy nateraky ny finoana ny Kristy. Ary ny farany dia izao Paoly, rehefa iainanao io fahatsara-panahy io dia io no mahatonga anao manana fanantenana. Zay hoe resantsika hoe fanazavan'i Paoly antony sy vokatra, tiany olona mihitsy zany teny hoe fanantenana zany tamin'ny andron'ny Paoly ao anatin'ny atosika hoe filozofia stoisiana, dia zava-dehibe mihitsy zany hoe fanantenana zany ny ahafantarana fa sambatra ny olona dia izy manana fanantenana, ary ny olona manana fanantenana dia olona manana fifaliam-penana isan'andro. Hitanao hoe manana fifaliam-penana dia hoy Paoly manao hoe aza maika ny hotafita hoe olona manana fanantenana fa atoroko anao ny lalan'ny fanantenana, ny fanekena ho tefen'Andriamanitra, fanekena ho anana fahatsara-panahy, fanekena ho ino ny Jesu Tompo sy mpamonjy, dia olona manana fanantenana ianao. Raha itsika hoe avako malala maika andikana ny zanatohatra
ka iverintsika fa ny fanantenana dia tonga ho azy eny tokoa asan'ny fanamasina ny fanantenana fa izao misy zanatohatra ho Paoly lalovanao ny zanatohatry ny fanekenao ny Jesosy tompo sy mpamonjy ny zanatohatry ny fanekenao ny fizahan-toetra sy ny zava-trarotra lalovana ny zanatohatry ny fizahan-toetry ny fahafozana sy ny fitiavanamana dia tonga ao anatinao ny fanantenana. Ary io la iteneniny faly izao zany tsika miresaka izao raha ohatra ianao ka miaino andren'olona nyvoantsika hoe manao coaching reny zany zay moa zao lamody zao ny vazaha moa zany de zatran'izany hoe misy foana mila coachene fa izao matetika fombolona fanalahidiny ataontsika hoe re olona manao an'izany fanabeazana zany dia zao manao hoe manana fijery positif fa ne manana fijery miabo amin'ny zavatra rehetra ianao zany hoe rehefa na inona mitrango eo aminao dia zao positif foana ny toe-tsainao zay le fomba fiasan'ny psychologue mahazatra zao fa izao teoria zany ka teoria afaka malala eny tokoa raha tonga dia raha mahatakatra n'izay avy hatrany ianao dia tsara fa hoy Paoly manao hoe tsy manana toe-tsaina positif zany amin'izao fotsiny ianao raha sain'olombelona raha tsy manomboka eo amin'i Jesosy zany ary manomboka amin'ny fanekenao ny fitarian'ny fanamasina manomboka amin'ny zanatohatry ny fangiry firiana zanatohatry ny fitiavanamana zanatohatry ny fisokafany masonao amanodidina anao ka atsapanao hoe ry olona ry koa mbangiry firoatra dia tonga ao anatinao ny fanantenana. Bao mpiarana avako malala raha ohatra ka jerentsika fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zany dia ataontsika hoe izy ao misaotra masina ary mitianao akatsika lesona atakaranao an'izany lalana zany Jesosy ohatra tsy maninona Jesosy be azo raisina koa Petera azo raisin'ny Paoly fa jereo tsara dia ataontsika hoe Jesosy jereo tsara ny firaketan'i Jesosy tamin'ny finoana ny finoan'i Jesosy ve dia finoanan'Andriamanitra ho mahay zavatra rehetra manompokeo ny anananao fanantenana ao anatin'ny fahoriana azy ny Andriamanitra ao Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra diny voalohany ko amin'izany efa no amarinina tamin'ny finoana fa vita fihevarana amin'Andriamanitra manompokeo ny fanantenana finoana fa ny Andriamanitra ao mahay ny zavatra rehetra ny faharoa dia izao ny fiainan'i Jesosy ve ny fiainan'i Jesosy dia ny faharetana ry io Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra tsy manaonao foana aminao Jesosy manao hoe iny za zao Andriamanitra ray mandalo zava-tsarotra fa raha ohatra ka azonao atao dia sory amiko ty kapoky ty fa rehefa ohatra ka fatatrao fa zao mety dia zay zany fa dia miaritra Andriamanitra zay le faharetana zay mahasoa Andriamanitra ataonao ny lalan'ny zanatohatry ny fanantenana faharoa zany dia izao manao hoe hotsika manao hoe ny finoana fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra raha ampiarinao amin'ny fiainanao fa izao ny faharoa dia izao ny finoana fa io Andriamanitra ho tsy manaonao foana zany io raha misy zavatsarotra velany lalovanao na etraketraky ny afo io na inona io dia izao tsy manaonao foana zany Andriamanitra fa tiany angenao zanany angenao mahay ny zavatra rehetra nge izy fa ny fahatelo dia ny zanatohatra mananaka hitantsika fiainan'i Jesosy tsy ny faharetana ihany fa izao ny fahatsara-panahy voazato rehetra efa amin'ny hazo fijaliany Jesosy mbola nisy ny teny manao hoe hia io eny le mahay manangana ny maty raha izaho ianao midina eny vonjeo ny tenanao na vonjy ny hafa ianao fa izao mbola ny teny Jesosy manao hoe mamela ny elony fa tsy fatan'izay atao fahatsara-panahy voazato rehetra dia gaga venao raha nanana fanantenan'i Jesosy dia gaga venao raha mpitondra fanantenan'i Jesosy dia gaga venao fa na dia ao anatin'ny fahoriana azy dia miabo positif mandrakariva amin'ny fijerin'i Jesosy dia afaka malala manana fomatoky an'Andriamanitra hoy Paoly eto manao hoe ary tsy zany ihany aoka hifaly amin'ny fahoriana isika satria fantatsika tsara fa ny fahoriana dia manify antsika mahatonga antsika nana faharetana ary ny faharetantsika dia mitaiza antsika mahatonga antsika manana fahalemem-panahy fahatsara-panahy ary fahatsara-panahy io dia mitondra antsika ho any amin'ny fanantenana ao aminao any ny fanantenan'i Jesosy Kristy tompo
ivavatsika riavako Andriamanitra ray zanaka fanamasino misaotranao zahay fa ao anatin'izao vanim-potoana iainanay izao dia betsaka ny lafin-javatra mampiaranay amin'ny finoana ary ny tsy ananana indrindra tsy ny finoana ihany fa ny tsy faharetana tsy ny tsy faharetana ihany fa ny toe-panahy sy ny fahalemem-panahy sy ny fahatsaram-panahy tsy ny tsy fahatsaram-panahy ihany koa tsy anananay fa ny tsy fanantenana any ka olona morakivy zahay mamoy fo zahay diso fanantenana zahay andrandray olona mora miravoravo tanana satria tsy ampy fifandraisana aminao mandingana ny zanatohatry ny faharetana mandingana ny zanatohatry ny fahalemem-panahy hany ka tsy manana fanantenana tahaka ny zanaka zao tontolo zao tompo misaotranao zahay fa amin'izao alahady ao anatin'ny fotoana iandrasanay ny pentekostai izao ho ahatsiarovanay fa ny fanahinao masina mitondra vokatra miteraka asa tsara sy toetra ty anatinay dia ny fifaliana ao anatin'ny zavatsarotra ary ny faharetana ao anatin'ny zavatsarotra ny fahalemem-panahy ao anatin'ny zavatsarotra ary ny fanantenana ateraky ny zavatsarotra ekena eo apotry ny azy fijalianao dia ireo ny tanindrazanay tompo fantatra ifandriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao inona mono tsy hainao hainao ny zavatra rehetra sy ireo ny tanindrazanay tompo sitrano sy ireo ny vahoaka malagasy rehetra anao reo sitrano sy ireo ny marary sy ireo mpitsabo amin'ireo fony isam-pianakaviana manam-pirenao indray aman-dreny amin'izao ady sarotra lalovana izao amin'ny fanabeazana ny ankizy amin'ny asa fivelomana tsy ireo ny fantrany isam-pianakaviana tsy ireo ny fantrany isam-pirenena tsy ireo ny fantrany isam-batan'olona amin'izao andro ankehitriny izao ho aizy izay tompo ao aminao ihany manaiky ho tefenao manaiky ho tezainao fa ataovy ety anatinay ny fanantenana ateraky ny fanahinao masina dia mametraka ny fiainanay tsiray avy ampelantananao izay Andriamanitra ray zanaka fanamasina ary tehirizo ny fanoloran-tenanay ho masina ho mendrika ho tsara mandrakariva io masinao iombonanay Jesosy ilay vavaka nampianarinao nay manao hoe ray anay zao any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao Amen. Ny fihirana fanampiny fahafolo mandeha ny faharoa no ataontsika aorianan'ny tsodrano riavako ny fihirana fanampiny fahafolo andininy faharoa riavako no ataontsika dia maniry fahirezantsika riavano atsika rehetra hatreto aloha dia mbola mitohy ihany ny fandaminana maro samihafa dia manaraka ny mofinaina isan'andro ihany isika aloha ifampahirezana dia manaraka ny fitaovavahana isaky ny alahady tahaka izao ny andavanandro ny fiangonana dia mifampahery mifampitotro am-bavaka misy amin'ireo fianakaviantsika fianakavian'ny mpiangona marary any tokantrano any dia mifampatsiaro am-bavaka tsika ry afako malala mifampatsiaro am-bavaka tsika ary dia rehefa fantatra fa manana fotoam-bavaka ny isam-pianakaviana ifantazaina an'izany sika fantatra fa manana an'izany ny orany mety ho samy manany azy misy ny ora efa fandaminantsika fa naraoviana zany oro zany izay anaovanao azy dia zao tsarovy am-bavaka ny firenena tsarovy am-bavaka ny tsy salama riavako malala raiso ny tsodrano ary Andriamanitra ny faharetanao amin'i Jesosy Kristy tompony hitahiry ianareo dia Jesosy Kristy tompontsika ilay mpiandrodro lehibe izay nitondra ny rano ny fanekena mandrakizay niara tamin'ny maty
izy no ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy tompo no ampiorina ampitraka ampahery ianareo mahatoky ilay efa niantso anareo izy no nefa izany mandehana fiadanana. Amen. Andriamanitra irery voninahitra ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.